maninahitra eo tongotrao. Finaritra rakizy namako rehetra, tratra Sabata mahafinaritra izao. Manasanao an-trano moa anana fahazotoana ary avitrika anaraka ny fandaharantsika. Ny lohahevitra faharoa no iarahantsika mamekina indray, izay manao hoe ilay lalandavitra nandehanana. Ilay lalandavitra na le, ilay lalandavitra na le. Ny tantarantsika dia miresaka ny dia lavitra izay nataondry ry Mosesy. Ka ao anatin'izany tantara izany no ny anarantsika indray ny andalan-teny izay nataontsika tsenjery ao amin'ny Isaia 9:9. Isaia 9:9 manao hoe ary nandreny feon'ny tompo nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha irakay. Dia hoy izao hoe ity aho irao aho. Andaonge avekontsika ary nandreny feon'ny tompo nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha irakay. Dia hoy izao hoe ity aho irao aho. Isaia 9:9. Eny tokoa rakizy namako, engane raha manasanao miantso anao Jesosy hanao ny asa fanompoana ho azy, dia samy anaiky itsika hoe ity aho irao aho. Ka dia andao arahoara ny tantarantsika. Tsy te hihetsika eto mihitsy aho ka ho hitandany monimonina rakizy. Na izao koa azy ho izaka namaly. Ny teny mantsy dada fa tsapany mihitsy fa tian'Andriamanitra anao io asa vaovao io izy. Fa mba ahoana mihitsy moa no ahafantarany dada ny zavatra tian'Andriamanitra ataony. Andao anontanitsika izy ka ho hitandana nosokevitra. Dado, mba misy zavatra tianay anontaniananao ange azafady. Hoy ange Zakaria pitsipitsika sady nisitositona ny lobaka ny dadany. Ahoana re no azahoanao antoka fa tian'Andriamanitra hiala eto isika? Neto izany koa ny fanontaniana napetraky ny olona tamin'ny Abrahama rakizy rehefa nasain'Andriamanitra nandeha izy. Hoy dada, ny fanakaiky tamin'Andriamanitra ny fiainan'ny Abrahama. Imbetsaka izy ao anatin'ny indray andro no mivavaka amin'Andriamanitra. Ny tiany Abrahama dia ny manao izay rehetra sain'Andriamanitra ataony. Indray andro dia niteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra, ry Abrahama, tonga ny fotoana hialanao eto ora. Ilaozy ireo namanao rehetra ary mandehana any amin'ny toerana izay asehoko anao. Neto tsy nahateny Abrahama tamin'izay fotoana izay, fa nahoana no asain'Andriamanitra mandao ny tranony izy ka andeha hipetraka any amin'ny toeran-kafa indray. Dia notohizan'Andriamanitra ny teniny, hitay ianao ary Abrahama, homeko zanaka sy zafikely ary zafiafy ianao, hitombo lasa firenena lehibe ny taranakao, dia ho voatatokoa ianao. Izao anefa ny tena nahagaga ny Abrahama, dia izy sy Sarai vadiny tsy mbola nanan-janaka. Efa tena antitra mantsy izy ireo ary efa tsy taho-antsaina intsony izany mbola hanana taranaka avy amin'izy ireo izany. Na izany aza nefa nifidy ny ankatoan'Andriamanitra nge Abrahama sy Sarai. Narodan'ireo mpanompon'ny Abrahama ireo tranolay dia navalony tonga ny fotoana hiaingana. Niaraka natsoiny Abrahama daholo ireo rehetra tokony hiaraka aminy. Ilota zanatra lahiny Abrahama koa dia namonjy tao amin'ireo izay andeha. Efa vonona ny andeha koa ny olona rehetra niasa tao amin'ny Abrahama sy ny olona izay nampianarin'ny Abrahama hanompo an'Andriamanitra. Nataingy ny teny amboniny ampondra sy rameva ny entany. Nampidirin'izy ireo ny kiraro tsara indrindra entina mandeha atongotra, dia nanomboka ilay lalana lavitra dia lavitra. Isan'andro dia lalana mamovoka na nandehanany reto dada sy neny ary ny ankizy. Mahamay ny masoandro, mampangetaheta azy ireo ny vovoka, nanomboka reraka ny ankizy dia nitomany, kanefa dia mbola notohizana ihany ity. Farany tonga tao amin'ny tany atao hoe Kanana, ity andiana mpifindra monina ity, kanefa dia mbola nandeha ihany ry Abrahama sy Sarai, ireo vahoakany, ny ampondrany sy ny ramevany. Fa raha oviana izy ireo vao hijanona, fa aiza ary no hitondran'Andriamanitra azy ireo ao Sekema, izay betsaka mponina Kananita, dia misy ala feno hazo vaventy atao hoe hazo
terebitany More. Rehefa tonga teo amin'ny ala More i Abrahama dia nantsony avokoa ireo mpanompony, mijanona daholo, eto no hatsangana an'ilay. Raha mbola nikarakara ny fananganana an'ilay ireo mpanompo dia niseho tamin'ny Abrahama Andriamanitra, ary niresaka tamin'ny rakizy, jereo ny manodidina anao ry Abrahama, hoy Andriamanitra, io ny tany omeko anao sy ny taranakao. Nijery ny manodidina azy Abrahama, nahita lohasaha maitso mavana, nisy havoana mahafinaritra izy, nefa nahita zavatra nampalahelo azy koa i Abrahama. Teny anelanelan'ny hazo teny no nahitany aritara nampiasaina ho an'ny fanontotsampy. Nanangona vato avy Abrahama hanorenan'ny aritara. Te hivavaka amin'Andriamanitra izy sy hisaotra azy noho ny arahany taminy nandritry ny lalana nataony. Tiany nilaza amin'Andriamanitra fa handeha amin'izay rehetra tian'Andriamanitra handehanana izy. Vonina ny ianao izay rehetra asain'Andriamanitra ataony izy. Noho izany hoy dada tamin'ny Izaka sy tanda, ilay tsika koa no vonina hiainao an'Andriamanitra tahaka izay nataony Abrahama mihitsy. Ny teny nivantana tamin'ny Abrahama Andriamanitra. Amin'izao androsika izao kosa rakizy dia amin'ny alalan'ny teniny Baiboly no hitenenany amintsika. Izao sy neny be faly manompo an'Andriamanitra any amin'izay andefasany antsika. Hoy dada namaly an'i Izaka sy tanda. Ary rehefa vonona isika dia ampahafantarin'Andriamanitra antsika ny tiany atao. Omeny saina hatakatra izany angesika, ary ampiany isika ahafantatra ao am-pontsika ao izay tiany ataontsika aminy. Mianatra eo tongotrao